Ary misasatra miasa amin'ny tananay izahay. Raha tevatevaina izahay dia misaotra, raha enjena dia miaritra. Korintiana voalohany toko 4 andiny 12. Fomba iray ahafahantsika miara-miasa amin'Andriamanitra sy mifandray amin'Andriamanitra ihany koa dia ny fikolokoloana izay nomen'Andriamanitra antsika. Inona moa nomen'Andriamanitra antsika? Ny tany ihany, resaka fikarakarana ny tany, fa nandritra ny andro maromaro tsika resaka momba an'izy io, mitondra fifaliana ny fiarahana miasa amin'Andriamanitra. Tamin'ny famoronana izao tontolo izao dia ny tany no sehatra asa voalohany nomen'Andriamanitra ny olombelona. Io zany ilay atao hoe secteur primaire, ny fambolena. Taty aoriana moa rehefa nivoatra miandalana ny teknôlôjia sy ny fiainana dia ohatrany lasa faralahan'ny fivelomana ity fambolena ity, ary nahavelan'ny ankabetsahan'ny olona ity fambolena ity. Kanefa io no nomen'Andriamanitra antsika voalohany indrindra. Tokony hitondra fitahiana ao antsika ny fiasana, ny asa. Voalohany indrindra aloha zany ny asa omena antsika dia hitondra fivelomana. Raha sarotsarotra ny fivelomana amin'izao fotoana izao dia ho hitantsika fa ny fiainana mihitsy ny tandindomin-doza. Raha ratsiratsy fivelomana dia tandindomin-doza mihitsy ny fiainana. Ka tombontsoa antsika ny manana fivelomana tsara, asa mahafinaritra. Miaro antsika amin'ny fakapanahy koa izy io. Ny hoe ny fotoanantsika zany dia miala tsiny, occupé daholo zany ny fotoanantsika, miala tsiny amin'ilay hoe fiteny mifangarongaro. Tena mila feno fandaharam-potoanantsika, ka ny asa anisan'ny mahame ny fandaharam-potoana ahatonga antsika tsy ho latsaka amin'ny fakapanahy. Ny olona midonànam-poana tsy manan-katao firy dia matetika latsaka amin'ny fanaovanaovana foana. Ary na io fidonànanam-poana io range dia efa fahotana io, tsy tokony isy an'izany. Ny faharoa dia izao, manaraka an'izany dia izao, manala antsika ao anatin'ny akamoana ny fananana asa. Be dia be zany ny tombontsoa avy amin'ny asa. Ary ny fahatelo moa zany fitombon'ny ari-karena, mitombo ny inona moa zany, ny fiainana, niveau de vie zany, mampitombo ny fiainantsika izy io. Ary dia tena tombontsoa lehibe izay omen'Andriamanitra antsika. Ny zavatra rehetra eo amin'ny natiora dia samy manana ny asa nampandreketina azy avokoa. Ary dia eo amin'izao tontolo izao, natiora nomen'Andriamanitra antsika izao no tokony hampivelarantsika ny momba antsika. Asehoy fa manova antsika ny asa izay nomen'Andriamanitra antsika. Ary io fanovana io dia tokony fanovana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Misy ny asa atao andavanandro. Ho an'ny mpianatra zany dia ny asany dia mianatra. Ho an'ny mpiasa dia miasa ny asany. Fa misy toe-javatra hafa koa tokony handanitsika ny fotoanantsika. Misy ny atao hoe miala voly. Misy fialam-boly izay tokony atao mba miala voly ny saina. Ho an'ireo mpiasa vatana zany dia tokony hoe mampiasa saina ny fialam-boly. Ho an'ireo mpiasa saina dia miasa vatana koa ny fialam-boly tokony ataony. Misy ihany koa ireo atao hoe kilalao, mampiala voly ny ankizy kely, manala havizanana, manala amoamo. Amintsika amin'ny teny izao moa zany dia efa misy an'ilay aretin'ny taonjato misy antsika ilay atao hoe stress. Tratran'io avokoa ny ankabetsahan'ny olona indrindra ny any an-drenivohitra. Dia ilaina ny fampiasam-batana mba hialana amin'ireny toe-javatra ireny. Rehefa mandroso tanjaka sy fahaizana dia aoka anao ezaka ara-batana. Voaporofo ny manam-pahaizana zany fa ny olona tena miasa saina be indrindra tsy mampiasa vatana dia mihena ny taom-pahavelomany. Io zany le mampihena ny taom-pahavelomana, le tsy fampiasam-batana mihitsy. Ka ilaintsika ny mampiasa vatana, ny maka rivotra, manao fialan-tsasatra zany. Rehefa tonga ny fotoana fialan-tsasatra dia miala sasatra. Amin'ny fotoana ny vakansa fialan-tsasatra moa dia be ireo fianakaviana mandao ny tanan-dehibe ka miala sasatra any ambanivohitra, any maka rivotra amin'ny masina. Raha misy ny hoenti-manana azo atao dia mampirisika ny fianakaviana rehetra mba hanao an'izany fandaharam-potoana izany eo anivon'ny fianakaviana. Nomenantsika ny fifehezana ny natiora. Fifehezana ny natiora izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny asa, ny fialan-tsasatra, ny fialam-boly, ny sakafo dia ilaintsika fehezana mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tian'Andriamanitra atao zany dia izao, ny ahatonga antsika ho sambatra amin'ireo natiora
izay nomen'Andriamanitra antsika. Hitany antsika ny tompo, hiara-miasa amintsika isan'andro, lanitra manontolo, ary tsika koa dia hiara-miasa aminy. Hivavaka isika. Misaotra tompo, tia anay loatra ianao. Manome anay n'izany torolalana, soso-kevitra izany, mba hahatonga ny fiainanay ho sambatra, ho faly, miara-miasa aminao na dia eto amin'ity tontolo feno faharatsiana sy fahotana ity aza. Ampio izahay, omeo hery, mba hahay mandanjalanja ny zavatra atao rehetra, hifanaraka amin'ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy tompo. Amen.